Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no irabanantsika hatratra ity sabotsy fahavalo amby roapolo ny volana jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny apokalipsy. Apokalipsy toko fahadimy, apokalipsy toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Vakitsika malaza soriavako izany mofinaina izany. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivony voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito teo an-tanana ankavanana mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mahery hoe iza no mendrika nokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny. Ary tsy nisy tany an-danitra na tetỳ tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na ajery azy. Ary nitomany mafy satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary anankiray tamin'ny loholona no tamiko hoe aza mitomany indro ny liona avy amin'ny firenen'i Joda dia ny solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny fito. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono natandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny ray nakany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanany ankavanan'ilay mipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-manana efatra sy ny olona efatra amby roapolo dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry sady samy nanana ny lokanga sy ny vovolamena feno ditin-kazo manitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira firambo avao isokanana hoe ianao no miendrika haka ny boky sy hamano tombo-kaseny fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao an'Andriamanitra. Olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra isika ireo ary manjaka ambonin'ny tany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Matetika firesantsika eto amin'ny bokin'ny apokalipsy rehefa ko mahalala hoe ny bokin'ny apokalipsy dia ao anatin'ireo boky miafina tsy hoe tsy azo vakiana fa miafina satria tao anatin'ny fanenjehana ny fivavahana kristianina no nanoratana ity bokin'ny apokalipsy ity. Tamin'izany fotoana izany moa dia ny boky tsy hoe boky kely tahaka an'izao ahitantsika azy zao fa horoona taratasy ny boky ary dia sarotra be ny manafina azy. Tsy atao anaty harona dia hita dia voafina fa lehibe le horoona taratasy kanefa nosoratana ho an'ny kristianina tao anatin'ny fanenjehana. Dia satria fanjakana romanina nanenjika dia mazava ho azy tsy tiana ho soratana tsy tiana ho fantatra ao anatin'ilay boky ny romanina no voakasika ity bokin'ny apokalipsy ity na ho fampaherezana izy ity na hoe boky nosoratana ho an'ny kristianina izy ity dia nampiasa code na teny miafina ireo izay namaky ny boky ihany na takatra azy. John nanoratra azy ary asaiky feno teny miafina ny bokin'ny apokalipsy. Saingy teny miafina fa tsy miafina tamin'ny kristianina tamin'ny fotoan'andro. Na ny isio na ireo sary isan-karazany ao anatiny dia tsy niafina tamin'ny kristianina voalohany satria nahafehy tsara ny testamenta taloha ireo kristianina ny ankabeazany no zany dia azony tsara lay boky. Tsy misy zany hoe code manokana ho tadiavina aiza le hoe aiza le code aiza lay hamahana lay teny miafina. Tsy zay loatra ny soratra masina ihany manazava ny soratra masina no zany dia ao anatin'ny soratra masina ihany no manazava ireny teny miafina ao amin'ny bokin'ny apokalipsy ireny fa tsy tahaka an'ireny amin'ireny film mety ho hitantsika ireny olona tsara ohatra hoe Da Vinci Code ohatra na Code de Vinci mety misy tadiavina ry le boky mba ahitana le code miafina ao anatiny. Tsy zay fa ny bokin'ny apokalipsy na décodé aza zany na dia boky misy teny miafina azy dia zao ny baiboly ihany no manazava
ny bokin'ny apokalipsy. Faminaniana Ezekiela, faminaniany Daniela, faminaniany Jeremisy ny boky manontolo dia manazava ny bokin'ny apokalipsy arak'izany. Ka na somary sarotsarotra vakiana aza ny bokin'ny apokalipsy de zao rehefa tena mamaky tsara ny soratra masina mazava ho azy eo ambany fitarian'ny fanahy masina dia mahazo tsara ihany zay zavatra lazainy amin'ny ankapobeny. Ka amin'ity apokalipsy toko fahadimy ity ary dia momban'ny ilay zanak'ondry, momban'ilay zanak'ondry, momban'ny fanehoana lay zanak'ondry ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tapany voalohany de Jauna zany de nahita manao hoe io eny misy boky eny an-tanan'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana. Misy anakoroa mivoaresaka eo dia Andriamanitra ray zay mitana lay boky eo amin'ny seza fiandrianana, miazona lay boky. Andriamanitra no miazona lay boky. Andininy voalohany io mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia Andriamanitra ray io. Fa lay nandray lay boky kosa de Jesoa. Misy anankiroa zany eo, Andriamanitra ray lay niazona lay boky ary nandray lay boky kosa de Jesoa. Dia ilay boky mazava ho azy dia tsy vaovao amin'ny apokalipsy, tsy vaovao amintsika akory ny boky be dia be indrindra masina resaka ny boky. Fa lay boky dia milaza lay ny fitantanan'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra, milaza ny famindrampon'Andriamanitra. Lay boky de mirakitra koa aza ny fitantanan'Andriamanitra antsika dia maizy azy an'Andriamanitra ny famonjena nataon'Andriamanitra ho an'ny olombelona ary ao anatin'izany ny boky ny fiainana zay misy ny anarantsika rehetra. Ary dia io boky io dia hoy ny karazana apokalipsy azy tsisy nahasokatra. Tsisy nahasokatra satria tsy mendrika milaza fa Jesoa rery ihany no men'Andriamanitra fahefana. Ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de voary avokoa ny rehetra voary zany hoe tahaka antsika olombelona nohariana, ny anjely dia nohariana voary ny ireo amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehetra fa Jesoa rery no zanak'Andriamanitra, zanaka lahatokan'Andriamanitra. Dia hitantsika eo lay amin'ity apokalipsy ity lay mahandriamanitra ray an'Andriamanitra, mahandriamanitra trinité an'Andriamanitra. Hitantsika eo ny Andriamanitra ny fanahy ary ray Andriamanitra zanaka de Jesoa. Hotsika teo hoe Andriamanitra no niazona an'io boky io, milaza ny fahefan'Andriamanitra, maha-izy azy feno an'Andriamanitra. Tsisy afaka nandray an'io, tsisy afaka nahasokatra an'io, tsy misy anjely afaka nahasokatra an'io, tahaka ny hoe tsy misy anjely afaka mamonjy olombelona. Tsy misy olombelona mazava ho azy afaka manokatra azy satria mpanota. Dia nitomany hoy Jauna zany, nitomany mafy i Jauna satria tsy misy afaka hafantatra ny momba an'Andriamanitra, tsy misy afaka hampita ny momba an'Andriamanitra, tsy misy afaka hampita ny tsy ambaratelon'Andriamanitra ny olombelona amin'ny zavaboary, tsy misy. Afa-tsy anankiray ihany. Dia olelolona ny teny manao hoe aza mitomany ianao. Aza mitomany ianao fa indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda. Io lay liona de tsy izy akory fa Jesoa io. Raha mamaky tsara ny filazantsara tsika de hita fa Jesoa eto oharina amin'ilay liona, tsy ifandraisany amin'ny liona mierona akory fa Jesoa lay liona milaza hery. Jesoa lay solofony Jesoa, izy no anokatra ny boky sy hamano tombo-kaseny, zany hoe izy no hitondra fiainana. Io liona io Jesoa io zany no hitondra fiainana. Izy ihany no anokatra, izy no hitondra fiainana, izy no hitondra ny fanjakan'Andriamanitra, izy no hitondra ny fitiavan'Andriamanitra, izy no hitondra ny fifalian'Andriamanitra, izy no anokatra ny boky ho antsika. Zay mahatonga ny Jauna toko fa 10:10 miteny manao hoe tsy nataoko hoe mpanompo tsony nareo fa nataoko hoe zakay zay. Efa nambarako taminareo avokoa ny zavatra rehetra satria Jesoa no nanokatra lay boky ny fiainana de nitondry zany ho aty amintsika olombelona. Ary dia io Jesoa io zay ambaran'ny apokalipsy eto fa liona ozy rehefa tonga ety ambonin'ny tany izy de liona zany hoe milaza fahefana, milaza hery tsy haitoaina, milaza tompony hery sy ny fahefana. Zay mahatonga ny hoe rehefa tonga ety ambonin'ny tany de toy ny liona ny nanoharana azy.
fa izao ny filazany azy andiny fahenina de zao mahita ndray aho hoy Jaona zanak'ondry izay mitsangana toy ny efa voavony io ndray Jesosy amin'ny fanjakan'Andriamanitra oarina amin'ny zanak'ondry misaly anakiroa zany anehoany Jaona na ny fahitana hitany Jaona Jesosy lay liona Jesosy lay manahery sy ny fahefana Jesosy lay nomeny Andriamanitra fahefana hamonjy ny olona handresy ny fahafatesana andresy ny hery ny fahavalo andresy ny fahotana fa io koa nefa Jesosy hitany Jaona eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zanak'ondry ary mahafinaritra be ny filazany azy eo afovoan'ny olona de ny zanak'ondry misy ny voavono nanatandroka fito nisy maso fito de ny fanahy fito n'Andriamanitra Jesosy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary eo afovoan'ireo olona zany eo afovoan'ireo fahefan'Andriamanitra eo afovoan'ny anjely eo afovoan'ny fahazavan-tsain'Andriamanitra io Jesosy izy manao hoe lay zanak'ondry de zao misy tandroka fito lay zanak'ondry de zao misy maso fito sarotratra ohatra ka mijery ahoana moa zany hoe zanak'ondry nefa misy tandroka fito ahoana zany zanak'ondry misy maso fito ahoana zany zanak'ondry misy ny fanan'Andriamanitra fito milaza hoe lay zanak'ondry zay nahavita ny famonjena ny olona tetỳ am'izao tontolo zao lay liona zay namonjy ny olona tetỳ am'izao tontolo zao tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra lay zanak'ondrin'Andriamanitra dia io hoe misy tandroka fito zany hoe milaza ny fahefana lay tandroka fito de milaza fahefana feno milaza fahefana feno io lay ataon'olo amin'ny teny frantsay hoe omnipotence mana fahefana fito ary dia io koa miteny lay hoe maso fito io koa lay maso fito manana ny fahazavan-tsaina feno manana ny fahazavan-tsaina feno omniscience manana ny fahazavan-tsaina feno io koa lay fanahy fiton'Andriamanitra izay milaza inona ny omnipresence milaza hoe ny fanatrehana afaka manatrika ny fotoana rehetra zany hoe lay zanak'ondrin'Andriamanitra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra de zao io fa afaka eo afovoan'ny olona ny teny manao hoe na aiza iangonana roa na telo aminaraka dia eo afovoany lay zanak'ondrin'Andriamanitra aseho anjaona zany de zao io fa zanak'ondrin'Andriamanitra manana ny hery sy ny fahefana namonjy antsika manana ny tsy ambaratelo ny fiainana ary zay rehetra nandray azy de nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra io lay zanak'ondrin'Andriamanitra na manome famelan-keloka nazahoantsika fiainana io lay hitany Jaona naseho any Jaona ary dia miondrika am'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra araka ny tenenin'ny Paoly amin'ny Kolosiana manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy nandoalian'ny lohalika rehetra ary izy ihany midera azy ny fanjakan'Andriamanitra midera azy ny mponiny lanitra rehetra satria izy ihany ny mendrika aka ny boky sy ama ny tombo-kaseny favoavono izy ary ny rany no nanavotana ny olombelona rehetra sy ny fokom-pirenena rehetra zay lay tonkira revako inona ny zavatra rolo hoentina mampahery anao amin'ity mofinaina ity ao anatin'izany tableau aseho amin'ny Jaona izany zavatra anankiroa voalohany de zao minoan'i Jesosy fa efa resiny Jesosy ny gadran'izao tontolo zao ho anao zay efa manana an' Jesosy satria vita-patisy ianao ho anao zay efa manana an' Jesosy satria nanao fanekem-pinoana ianao fa Jesosy ny tompo de zao manana lay zanak'ondrin'Andriamanitra ianao ao am-ponao manana lay zanak'ondrin'Andriamanitra ianao satria efa ndioviny tamin'ny rany ary satria manana lay zanak'ondrin'Andriamanitra ianao de zao men'Andriamanitra fahazavan-tsaina tsy miafina aminao ny fitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao no tsy mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra indray ny tsara an'Andriamanitra fa ianao tsy miafina aminao intsony tsy miafina amintsika intsony ny fitiavan'Andriamanitra takatritsika ny fitiavan'Andriamanitra na de ao anatin'ny izao fahoriana sy fanenjena sy fangirifrina to amin'ity tany fandalovana ty de zao takatsika ao anatin'izao ny fitiavan'Andriamanitra
ao anatin'izay mety ho faharatsiny zao tontolo zao, anatin'izay firehirehana rehaka zao fiainana izao de zao tsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ao anatin'ny firehirehana zao tontolo zao de tsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra. Zao tontolo zao tsy mahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Zao tontolo zao mitady fiadanana, tsisy ataon'izao tontolo zao ikarohana fiadanana, ikarohana fiainana, tsisy ataon'izao tontolo zao miasa mafy, isan-karazany ataon'izao tontolo zao. Hitantsika zany amin'ny fiainantsika isan'andro, hitadiavana fiadanana, hitadiavana fahatoniana, mihazakazaka tsy mihazakazaka roa mitady fahatoniana sy fiadanana, saingy zao tsy mahita. Fa ianao kosa manam-piadanana ao am-ponao, ao anatin'ny rotoroton'izao tontolo zao io, ao anatin'io hazakazaka zao tontolo zao io de zao tsapanao manana fiadanana ianao, satria efa nisokafan'ny Tompo, efa nisokafan'i Jesosy lay boky ny fiainana ho anao, lay boky zay manambara aminao ny tenin'i Jesosy hoe ny fiadanako no avelako ho anareo. De matokia ary fa efa nisokafan'ny Tompo ny lanitra ho anao ary nampidina ny fiadanana sy fifaliana ao am-ponao zany. De aza manaiky olona kivy, aza manaiky olona reraka, aza manaiky olona trotraka, fa matokia fa ny fiadanan'ny Tompo lehibe lavitra noho ny rotorotom-piainana iainantsika ankehitriny. Aza manaiky ho tahaka an'izao tontolo zao, roitina tsy roitina roa, tsy mana fifaliana, lasa kizitina, mora tezitra, fa ianao kosa mana fifaliana. Tsy hoe tsy mihazakazaka sika, tsy hoe tsy miasa tsika, tsy hoe tsy mirotoroto tsika, fa tsy zany amintsika ny fiadanana, fa mihoatra lavitra noho zany ny fiadanana. Ka na eo ara ny asa ataotsika zany de tsapatsika ny fiadanana. Ho aminao anie zany fiadanana zany. Fa ny faharoa de zao, ny anjara toerantsika, hoy ny andininy fahavalo, tapany fara manao hoe samy manana lokanga sy lovia volamena fito, lovia volamena feno didikazo manitra izy de vavaka ataon'ny olona masina zany. Aio vavaka ataotsika io? De vavaka zay manjary toy ny didikazo manitra. Aio vavaka ataotsika io? Vavaka sarobidy. Vavaka ataotsika no tsy hatretsika foana hoe vavaka fangatahana de ho an'izay zay ilaitsika, ho an'izay sakafotsika, ho an'izay tafiditsika, ho an'izay mahafinaritra antsika, zay ihany ivelitsika ho lanjan'ny vavaka. Tsia, fa io ny apokalipsy manazava fa io vavaka ataotsika io de zao toy ny didikazo manitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De havako zava-dehibe zany ny vavaka, zava-dehibe ny fiderana, zava-dehibe ny vavaka fiderana sy ny vavaka fisaorana. Ankoatra ny vavaka fangatahana, iny moa vavaka ataka ataonao amin'ny ray aman-dreninao, tahaka ny ataonao amin'ny ray niteraka ny ataka ataonao amin'Andriamanitra, ny omeo anay hanina sahaza ao anahy, mamelany heliko ahy sy ny tahaka zany. Fa izao misy koa ny vavaka fiderana sy ny fisaorana atolotsika n'Andriamanitra, de ireny manjary toy ny didikazo manitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alao hery ary avako malala, mba mahireza mivavaka, mahireza misaotra an'Andriamanitra, reny ny didikazo manitra, mahireza mamonjy fotoam-pivavahana, mahireza mifaly amin'Andriamanitra, mahireza manao hira fiderana. Rehefa ao anatin'ny tokantrano ao de aza de ny hira andavanandro ihany, reny ilaina ny hira andavanandro, ho namonjy ilaina ny hira ho an'ny tanindrazana, ho an'ny fiainam-pianakaviana, ho an'ny ray aman-dreny sy zany. Misy hira be de be fironin'ny olombelona, tsy maninona akory reny, ilainy ihany reny, mampisy fahatoniana, fifaliana, manabe. Fa izao ny tsy tokony ho adona de zava-dehibe koa ny hira-pivavahana. Mba votozy asio-hira-pivavahana ao anatin'ny tokantrano, asio-hira-pivavahana eny anatin'ny fiarakodia eny, marina fa tsy de hoe de zay foana kokoa, fa mba misy fotoana mba atserovanao ny maha-olombelona anao, ny tanindrazana, ny zavaboary, ny fahatsaran'ny zavaboary. Be de be reo hira zay ahitana an'izany, fa ny tsy tokony hanondra zao zava-dehibe koa ny hira-pivavahana, zava-dehibe ny hira fiderana, zava-dehibe ny hira fankalazana an'Andriamanitra, hira maneho ny fitiavan'Andriamanitra, hira maneho fa Jesosy lay masoandro tsika, Jesosy lay zanak'ondrin'Andriamanitra, zay namonjy antsika, reny no didikazo manitra. Afaka malala am'izao farany herinandro zao de ho tsapanao fa ny Andriamanitra ao mahita anao, ny Andriamanitra ao anatinao, ny Andriamanitra ao mahay ny zavatra rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ary tsy hoe tsy takatry ny sainao intsony zany Andriamanitra zany, fa takatry ny sainao zany satria ao am-ponao izy. De ny Tompo anie amenao fifaliana amin'ny vavaka, amenao fifaliana amin'ny fifikirana amin'Andriamanitra. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao zay noho ny amin'ny ty herinandro amin'ny farany ity, misaotra noho ny amin'ny fahasoavanao.
so raha fa Andriamanitra mamindra fotsy mamela heloka ianao, so raha fa nandray anao ny zanako ao malalanao ary tsy nafeniny taminay ny fiainana, nomenao anay tamin'irany Jesosy ny fiainana, ny famelan-keloka, ny fiadanana, ny fifaliana, dia ataovy takatray Tompo fa sambatra izay manana anao. Aza velanao ny fiainana zao tontolo zao no heverinay ho fiainana, fa ny fiainanao Andriamanitra izay nomenao anay tamin'ny alalan'i Jesosy ny tena fiainana. Dia mamelany heloka mamindrafo aminay Tompo, soranay anao zay rehetra nomenao anay tamin'ny herinandro ity, raha nety nisy nampalahelo anao nataonay tamin'ny fihetsika, tamin'ny asa, tamin'ny fisainany fo, dia mamelanay Tompo. Miarika herinandro vaovao zay dia taio zany herinandro ny fiadanana, ary meonay ny fahazavan-tsaina, ny fahendrena, ny fahaiza mitondra tena, ny fifaliana miatrika ny herinandro vaovao. Dia aoka hanapaka ao am-pony mandrakariva Jesosy ny fiadanana izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Dia taio ny ankonanay tsirairay avy, taio ny tanindrazanay, taio ny fiangonana misy anay, taio ireo namanay, ireo fianakavianay Jesosy, ataovy mahita fifaliana sy fiadanana mandrakariva ao aminao Andriamanitra. Aza velanao isy isalasala ny amin'ny fahatsaranao sy ny famelan-keloka natolotrao tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao. Dia mametraka ny fiainana mandrakariva ambany fitahinao zay, Ray, Zanaka, fanahy masina. Amen.